Merhaba tokola, merhaba tompoko vavy. Ary manasa anareo anaraka ity fandaharana manokana ho an'ny Miara-Manonja ity. Nosafidina manokana ity toerana ity satria ity no ivon'i Madagasikara. Andray moaka ampovoan'ny tany no nanandrana voalohany nandrefany Madagasikara. Nandefa olona izy ny akandrefana, nandefa olona izy ny atsinanana, nandefa olona izy ny anatsimo, nandefa olona izy ny anavaratra, ary rehefa veriny ireo dia niara-tonga. Zay no nahafahana ny teny fa ity no ivon'i Madagasikara. Ary andray moaka ampovoan'ny tany rehefa mifanaraka tamin'ny andrenam-pomerina dia nilaza ny fanasa izy mirahalahy mpanjaka, dia mifanasa ary samy mitondra ny sakafo any-pitoloha tamin'izany fotoana izany. Dia niaiky ny avy any Merina fa ambony ny azy. Zay no mahatonga an'io tanàna andray moaka ampovoan'ny tany io hoe ambony ny azy. Dia isika menakavy taranaka aty aoriana dia samy mahafantatra fa rehefa hafahafa ny vaton'andray moaka ampovoan'ny tany dia vaky ny fanjakana. Samy nahafantatra an'izany avokoa ny olona rehetra ny fandimbo ny tondran'i Madagasikara hatramin'ny vazaha, ary heverina fa ny taranaka ankehitriny dia miezaka ny hafantatra ny asin'ny firenena. Koa izany indrindra no hanomezana ny dontokana ho an'ny ezaka fanentanana nataon'ny Miara-Manonja, ary nanohizana ireo ezaka makadiry mba ho fanomezam-baovao, fanomezana ny zava-marina rehetra teto Madagasikara mikasika ny fiodin'ny raharaha politika teto amin'ity firenentsika ity. Maro no nanakina tamin'izany, maro no nametsiny, nefa betsaka no naka ampo ary namisavisa tao anatin'ny fahanginana mikasika indrindra izany fanazava-kevitra izany. Noho izany Miara-Manonja ny nanazava isan'andro ny zava-misy marina teto amin'ity Madagasikara ity. Ary izany zava-misy marina izany dia novoasana araka ny fitrangany ary nanaovana mihitsy ny fanamarinana izay ahafahana milaza sy mamotsipotsitra fa latsaka katerena ny firenena amintsika miteny izao. Akory ny agagan'ny rehetra fa nanomboka ny Miara-Manonja tamin'ny fahavalon'ny volana janvier dia nidona ny raharaha Golden Gate, ary dia nanomboka teo ny fahafahana nilaza tamin'ny kitsipo ny raharaha tsy mety rehetra teto Madagasikara. Isika mantsy tsy mino maty raha tsy avy mandevina, ary sarotra ny manao politika eto Madagasikara raha mpitondra vaovao latsaky ny roa taona no anaovana fanakianana, fa avy hatrany ianao dia mahazo ny fanakianana mivaivay, avy alao izy aloha hiase, vao roa taona monjy sy ny etsetretsetra. Fa akory ihany koa ny agagan'ny ekipan'ny Miara-Manonja fa nanaraka ny vahoaka. Ny vahoaka efa ngolongoly tany anaty tany, ary niafy tany am-potsimoloaka manoloana indrindra ny zava-tsinety rehetra teto Madagasikara. Fantatritsika ny fampanantenana mihoapapana izay natao teto Madagasikara, ary tamin'ny herintaona tahaka izao raha tsy nisy ny fidiran'ny firenena tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana dia nipoaka ny takobilany, satria misy zany atao hoe doublon zany. Ary rehefa nitranga ny doublon dia nanazava ny fanjakana, niezaka ny nanaratsy ny fanjakana fa be mimpanendrikendrika, be mimpanelitsao sy ny etsetretsetra, fa dia voatery noterena hametra-pialana ny vice-président ny CENI Tery Rakotonarivo. Dia manomboka eo zany samboaravara ny fiainan'ny firenena ara-politika. Soa ihany
fa nisy ny amena ara-pahasalamana de avy hatrany de nigiazany fanjakana tamin'ny alalan'ilay lalàna 91 zay lalàna nentin'ny président Dider Ratsiraka tamin'ny taona 1,770 namoretana ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana zany a nodariany ery velona ara-salama ary dia fantatritsika fa tao anatin'izany nivoaka herinandro vitsivitsy zany dia nitranga ny faty olona nataon'ny fanjakana nitarihan'ny amiraly teny Iavoloha dia miverina ny tantara ary miverina amin'ny endrika ratsy satria zavatra ratsy no entina mifehy ny fiainan'ny fanjakana ary nanao angotenda mihitsy ny fanoherana amin'ny ankapobeny tamin'izany fotoana zany hoe saola mba tokony hajaina ihany ny atao hoe maronisa raha ohatra ka misy ihany zany maronisa zany ao amin'ny anteny merapirenena araka ny voalaza ny article 290 milaza fa rehefa tonga ny amehana na ameninona na ameninona fity moa zany amehana ara-pahasalamana de tokony misy lalàna fehizoro avoaka ao amin'ny assemblée nationale mba ahafahana mifehy fiainan'ny firenena kinanjo dia niempotra any amin'ny 2e république ny 4e république zany hoe ny rétrograde 2e zany a ny vitesse 4e de fantatritsika ny dikan'izany a fa mitrona ny motera ny république faefatra tarihan'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina amintsika miteny zao zany dia tafita ny afatra sanatry tsy faly ny anenjika sanatry tsy faly ny anaratsy ary tsy misy manaratsy mihitsy fa milaza ny zava-misy satria ny firenena tsy ananakavana dia miresaka ny mpanohitra nanome modely ny mpanohitra ary amintsika miteny zao mivany lelan'ny vahoaka malagasy ary zay fivahan'ny lelan'ny vahoaka malagasy zay a no heverina hitondra vokatsoa manomboka zao eo amin'ny raharaha fanaovana politika satria dia resy zany amina endrika hita maso ny vola satria raha vola no resahana dia tsy aresan'ny reto mpitondra reto mihitsy tsika rehefa tany ivelan'ny fanjakana ireto mpitondra ireto dia nanao be fiavy ohatry ny reniondry satria dia niazakazaka mihitsy milaza fa izay tsy voafehin'ny limitation ny atao hoe pré-campagne fa dia nanao pré-campagne melobe izy ary napiditra hélicoptère tamin'izany fotoana zany napiditra ny fitaovana rehetra ahafahana manao an'izany pré-campagne zany a ary nilaza tamin'izany fotoana zany fa rehefa lany soamantsara ary tsy maintsy lany premier tour dia omen'ny firenena ireo fitaovana rehetra ireo de miara-mahity tsika satria fery vao zany dia miara-mahalala tsika satria zava-nisy teto amin'ny fiainan'ny firenena zany fa akory ny agagana fanambaran'ny loholon'ny Madagasikara teo aloha fa misy ny fampidirana fitaovam-piadiana tsokosoko ary anisan'izany ireto fitaovana nambara teo ireto miaraka amin'ireo zavatra hitatsika hoentina amoretana ny vahoaka malagasy amintsika miteny zao dia misy ny famoretana faobe tedavin'ny mpitondra fanjakana atao ary fantatritsika fa ny président Marc Ravalomanana no manana an'izany légitimité ahafahana manaika ny olona andeha hiditra ny anatin'izany fanoherana feno fahendreny zany raha ohatra ka ny légitimité ny président Marc Ravalomanana no esoriny aty amin'ny Miara-Manonja dia mijanona ny Miara-Manonja ary eken'ny Miara-Manonja ny hijanona satria tsy misy antony tokony hijoroan'ny Miara-Manonja raha tsy miaraka amin'ny légitimité constitutionnelle ananan'ny président Marc Ravalomanana ny Miara-Manonja ary fantatry ny Miara-Manonja fa ilay légalité hors contexte ananan'ny fanjakana mijoro amin'izao fotoana zao dia very asiny perd sa valeur dikan'izay zany malalaka tsara ny fifanandrianana ara-politika eto Madagasikara anjarandry zareo manazava ny fahaverezakasina ny légalité doublon aloha zany
dia efa mazava loatra ary everiko fa miakatra ho azy makany amin'ny ambaratonga mpitsarana rehetra izany enquête parlementaire nataon'ny Sénat teo aloha izany. Nefa moa dia efa nilaza sady Sénat vaovao ty fa tsy mahamaiky izany ary eo no indro kely izay tsy maintsy raisiny Miara-Manonja. Miara-Manonja zany dia tsy anaiky intsony ny mizana-tsindrinila eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Fa ny Miara-Manonja zany dia anao ho antoka amin'ny fahafahana mametraka ny demokrasia eto Madagasikara ny fanokafana ny vavan'ny olona mba hiteny ny tsirariny ny tsy fahafahana miaina eto amin'ity Madagasikara ity, satria na ny vary atao fanampiana miala amin'ny volam-bahoaka nahazo tamin'ny fanampiana nohon'ny maha-malagasy fa tsy hoe nohon'ny maha-président république dia everiko fa mila azavaina amin'ny vahoaka izany rehetra zany. Efa nanao an'izany tsika, anjarantsika ny manatanteraka rehetra, efa mandeha ny lamina mikasika ny fanoherana mazava eto Madagasikara amintsika miteny zao dia tsy ilaina intsony ary tsy ilainy ity Madagasikara ity intsony ny atao hoe fanjakana mamoritra fa dia misy ny lamina constitutionnel zay atao amin'izany lafiny zany. Tsy manao amborivorona manao anterisetra ny Miara-Manonja fa nandeha amin'ny dingana maro isan-karazany, nandeha namondrona ny vondrikerim-panohitra rehetra, nandeha nilaza tamin'ny olona manam-panahy rehetra, dia ho hitantsika eo ny fomba ahafahana manatanteraka an'izany eo amin'ny fandaminana ny endriky ny fanazava-kevitra mianga eto amin'ity Miara-Manonja ity, ary ny namana rehetra dia ho afaka ihany koa anazava anohy izany famelavelaran-kevitra hoetiko eto amin'ny Miara-Manonja mianga eto amin'ity ivony Madagasikara ity. Anterina ny arahaba amin'izao fotoana izao manaraka ny fandarana Miara-Manonja isika rehetra araka ny famtinana izay nataony Zokobe Ndrenjato teo. Ny Miara-Manonja ivondronanay mianadahavy dia niezaka nitondra tamintsika rehetra, nampafantatra antsika rehetra ny fiainam-pirenena, ny zava-misy manoloana ny hitantanana ny firenetsika tao anatin'ny vanim-potoana azo ambara fa fohy ihany. Amin'izao dia fantatra fa voaraitsika avokoa na ny eto Tanindrazana na ny any Dilambato ny famakafakana ny filazana ny zavatra misy marina hitantanana ny firenetsika. Ombenombeny miverimberina ny raharaha izay mampisavorovoro amin'ny lafiny fitantanana, amin'ny lafiny fitantanana ara-bola, ary fantatritsika loatra fa dia tena latsaka akaterena tanteraka ny firenetsika. Ankehitriny dia tianay ny mampatsiahy antsika rehetra fa raha nanomboka an'izao fandarana izao izay mianadahavy dia tao anatin'ny fahitsiana ankitsipo no nitondranay ny adihevitra. Adihevitra eritreretina fa mba hitondra fampieritreretana ho an'ny rehetra mahakasika ny firenetsika. Adihevitra mitodika manokana mandeha makany amin'ny tombontsoa iombonana. Tianay ny mampatsiahy fa izahay dia tsy miemotra manoloana izao fijoroana ataonay izao. Maro tokoa ireo antso-jay izay mahazo ny Miara-Manonja, maro ny anterisetra maro samihafa, maro ny fandrahonana, kanefa dia tianay ny mampatsiahy antsika rehetra fa noho ny amin'ny tanindrazana no anto mpijoroanay rehetra, ary zany no isitomana ny sainy rehetra ho fampieritrretana ny rehetra manoloana ny fiainam-pirenetsika, manoloana ny fahasarotana mahazo ny isam-batan'olona, ny isam-baravarana amin'izao vanim-potoana ifampiresahantsika izao. Manomboka ny 17 Febroary 2024 dia andro tranterinay fa vonona izahay ny tondra izay mba hanjara birikinay ho fanarenana ny firenetsika iombonana amin'ny alalan'ny asan'ny fanoherana.
zay no anaovanay antsoavo ho antsika isam-baravarana dia mafaly aho ny manolotra indray ny namako aorinan'izao fandraisako fitenenan'izao. Mamerina ny araba zay fanentin'ireo namana teo aloha tokolasy sy tokovavy ho antsika rehetra zay mijery ny Miara-Manonja ary manaraka izany manerina ny Madagasikara sy izao tontolo izao. Ambaranay mandrakariva fa ny foto-kevi-dehibe zay ijoroan'ny Miara-Manonja dia ny ahafahany vahoaka malagasy misitraka ny anjara ho azy ao anatin'ny fiainan'ny firenena, na ho an'ny fahafahany io na ho an'ny foto-kevi-dehibe amin'ny ankapobeny, ahafahany miaina ara-tsosialy na ara-toe-karena amin'izay sehatra rehetra misy azy. Nandritra izay fotoana zay andro maromaro niarantsika izay dia nanainga ny tongotra sy ny tanany rehetra ho avy amina sehatra samihafa hijoro ny Miara-Manonja. Nandritra izay fotoana izay ihany koa dia nanokatra ny masony rehetra hahita ny zava-misy ny Miara-Manonja. Nandritra izay fotoana izay ihany koa dia nanokatra ny sofiny rehetra hahafantatra ny zava-misy teto amin'ny firenena ny ekipa Miara-Manonja. Nijoroanay zany satria fantatray, tsapanay fa raha tsisy ijoro ho an'ny tanindrazana manoloana ny fahalovana sy ny fahampitehana sy ny fitotongan'ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny dia tovalala voatango ny vahoaka malagasy ka izy ary no antenaina. Nanao izany tao anatin'ny fotoana rehetra ny Miara-Manonja ary nampiseho fa firaisan-kina tao hita maso miaraka amin'ny vahoaka ny zava-dehibe. Ijoroanay zany ary maro tamintsika rehetra no nakasitraka izany. Noho izany indrindra no mbola hanaovana ny fanentanana sy hanomezana toky ho antsika rehetra fa ny ekipan'ny Miara-Manonja dia hijoro hatrany satria mihevitra izahay fa ny taranaka, ny tanindrazana, no firenena dia antoka iray dia ny fijoroana ho an'izany fiarahana ny vahoaka izany no zava-dehibe. Koa ho antsika vahoaka malagasy any amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika any, ho antsika vahoaka malagasy amina vondrom-pikambanana na vondron'olona maro izay misy antsika any dia manaiky antsika ny fijoroana tahaka izao, mampiseho ny firaisan-kina atao hita maso fa hoy zahay hoe ny herin'ny vorona ny elana, herin'ny vahoaka ny firaisan-kina ary rehefa mirahina tahaka ny firaisan-kina izay nasehon'ny Miara-Manonja isika mianakavy dia afaka andresy ao anatin'izay lafin-javatra iombonana izay dia ny hoe atsika Madagasikara ary tsy manaiky isika raha toka amin'ny sehatra izay tsy noveran'ireo ray aman-dreny teo aloha azy ny toerana misy azy ankehitriny fa mba hitoetra amina toerana izay mba mahafinaritra satria raha ny kajy ara-ekônomika amin'ny arena hananan'i Madagasikara, raha ny kajy amin'ny sehatry ny maha-olona sy ireo fianarana no diavin'ireo fanaisoa na ireo olombelona atao anatin'izany Madagasikara izany dia veritsika fa tokony hitoetra amina toerana izay mendrika azy Madagasikara. Izany indrindra no hijoroan'ny ekipan'ny Miara-Manonja ka hanentanana antsika mandrakariva hiatrika izany fijoroana izany. Tokolasy sy tokovavy, mbola betsaka ny sehatra iombonantsika fa eto am-pamaranana dia mametraka ny veloma madinidinika masina fantom-patenana ho an'ny fijoroana sy ny fitiavana tanindrazana iombonantsika mandrakariva. Misaotra tompoko. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandaharana Miara-Manonja izao. Fandaharana manokana izay ataonay aty faritra Itasy ity aty anivon'ny Madagasikara. Nosafidiana manokana zany toerana zany satria heverinay fa tena zava-dehibe ny zavatra ho ataonay, zavatra ho lazainay ary indrindrandrindra ny afatra ampitainay aminareo. Satria fotoana elaela zay na ny fotoana nanaovana an'ireny fanaovana tatitra tany amin'ny faritra ireny na ny fotoana nanaovantsika an'ireny fandaharana Miara-Manonja ireny fanentanana isan'andro isan'andro izay nataonay ireny nahatsapanay ny tena fahorian'ny vahoaka, nahatsapanay ihany koa ny etaetanareo, kanefa nahatsapanay ihany koa fa tsy nisy fiovahana ny zavatra mitranga, mbola ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka, mbola ao anatin'ny fahasairana ny vahoaka, mbola ao anatin'ny maizina ny vahoaka, mbola ao anatin'ny tsy fisindrano ny vahoaka ary ao anatin'ny fahasairanana tanteraka. Tsy nisy ny vahaolana
na nisy ny antsoantso matetika ary na nisy ny toman'ireny vahoaka zay eninay fa ny zavatra tsapanay kosa dia mivavan'ireny olona ireny. Tsapanay fa masamijoro ny olona, tsapanay fa mamaky batsilana ihany koa. Ka azonay ambara fa ny fotoana nanaovantsika an'ity fandarana miara-manonja ity dia nafahana mamaky lay na mamaky ny vay ihany koa, ary zay zavatra zay no tiana hoentina androany. Nandritra ny fotoana isan'andro naovana ny fandaharana dia niezaka nitondra ny porofo izahay, ary niezaka ihany koa nanome modely hoe zao ny zavatra tokony ataontsika rehetra. Tsy tsara intsony mangina, tsy tsara koa nefa ny teniteny foana, tsy tsara ny miteny manao affirmation gratuite, tsy tsara ny miteny tsy manana porofo. Nampiseho modely izahay ary hitantsika reny. Asa zay ny fitondran'Andriamanitra, satria vao nanomboka ny fandaharana dia nisy reny raharahany fanondranana volamena reny, affaire Gold Gate. Nitoy tamin'izay ny fanomezanay ny porofo isan-karazany zay zavatra notenenina teto, ary isoranay ianareo rehetrarehetra zay nanampy anay tao amin'izany fandaharana zany. Isoranay aminareo tamin'ny fanampiana, tamin'ny fanomezana an'ireny porofo isan-karazany reny. Mbola maro izy ireo, mbola tsy tafavoaka, mbola isy ny fotoana moatsika an'izany. Mbola maro ianareo no milaza fa ho avy, mbola isy ny fotoana hanomezantsika an'izany sehatra zany, kanefa zao no tokony tadiditsika. Ho antsika zay manaraka ny fandaharana miara-manonja na sambany vao mijery an'ity fandaharana ity androany, ho antsika mbola tsy nanaraka ny fandaharana miara-manonja dia ny fantatritsika dia hoe ny notoriété n'ity fandaharana ity mihoatra lavitra ny eto Madagasikara. Mampalahelo fotsiny fa misy faritra eto Madagasikara zay noavahana, misy faritra eto amin'ity Madagasikara ity na eny efa Antananarivo fotsiny dia misy faritra toerana zay navahana mpitondram-panjakana, navahana nalidikiliky, tsy avela mihaino an'izany fandaharana zany, nangalana didy tany didim-pitsarana ary anaovana didy jadona amin'izao fotoana zao hoe tsy mahazo mihaino ny fandaharana miara-manonja, tsy mahazo mihaino ny fandaharana mamaky batsilana ny zavatra tsy mety amin'ity firenena ity. Tsy azo ekena zany zavatra zany, ary zany zavatra tsy fanekena zany dia tsy vita ambava fotsiny fa tsy maintsy ijoroany zany, tsy maintsy tenenina zany, ary aseho amin'ny fihetsika ihany koa. Ny fihetsika dia atao dia tsy fihetsika olona anankiray io na fihetsika olon-droa, fa firaisan-kina antsika rehetra, satria ny rano raha manonja dia mitambatra ary mame onja bebe kokoa. Zay zavatra zay no efa nitenentsika hatramin'ym-piandohana hoe inona no nahatonga anay nisafidy an'izany anarana miara-manonja zany. Tsy le fandaharana nafantarantsika hoe radio mitambatambatra dia manao fandaharana, fa niraisinay ho toe-tsaina, toe-panahy mihitsy le hoe miara-manonja. Isika rehetra no manao ny onja ary mampiseho fa io onja io mampiova zavatra rehefa mitambatra, ary zany onja zany tsy azo toeriny zany rehefa tonga zany. Nanao ny alanenina rehetra tsika, nanao ny azo atao rehetra tsika, nitabatabitsika, na nisy ary ny fanenjehana, nisy ny fantotoana, nisy ny fanaratsiana, nisy zao zavatra rehetrarehetra zao nizakainay zay ary zakanay tokoa. Ianareo vahoaka sy nareo nanaraka ny fandaharana dia nalahelo, nisy tena nitomany, fa izahay kosa dia nampiseho taminareo fa mafy izahay, na inona zavatra nanjo, na inona no tenena, na inona ny zavatra natao taminay, ary mbola hitohizany antsotsay zany, voninay sedran'izany zahay. Efa ny fony viny taty, io vy io no zarainay aminareo. Raha tiatsika no anavao ty fiainantsika ty, anatsara io fiainana nentin'ny mpitondra amin'izao fotoana io, ny fahantrana zay misy atsika io, dia tsy maintsy tsika aloha no manao ny zavatra rehetra aloha, fa tsy miandry an'izaniza. Roa taona no niaretantsika ny zavatra mitranga, roa taona ny rahantsika tamin'ny mpitondra, roa taona no nisotrotsika ny kapoaka mangidy. Fantatritsika fa tsy navaolana zany fitondrana zany, na misy ara ny famonoana afo eto sy eroa, na misy ara ny fampiasana ny herim-pamoretana zay zana-bahoaka mampalahelo, fa dia zana-bahoaka ihany reny mpitandro filaminana reny.
fa izao ny tsarovy ny mpitondra mandalo ny vahoaka amin'izany ary tsika vahoaka koa tokony malala ihany koa fa tsika tsy vavaliny mpitandro filaminana tsakory ny tompon'andraikitra no mametraka atsika ho fahavaliny ireo lehibe izay migioka ny mamy miaraka amin'ny mpitondra fa ireo madinika ireo tsy manana ny andraikitra ireo na manana ny andraikitra raha fa mionona amin'izay andraikitra zay fotsiny satria tsy mikirakira n'le volana tombotsoa reny zana-bahoaka daholo reny aloha citoyen aloha zay vao mpitandro filaminana ka eto mamerina etona ny zavatra voalaza ombieny hoe tsy fandrafy no dadaviny samy malagasy ifanampy no dadiavintsika malagasy na olona sivily ianao na miaramila ianao malagasy daholo tsika rehetra na avaiza ianao na avy aiza ianao tsy tokony misy avahana fa miaraka daholo tsika rehetra fa ny fiarahana kosa nefa dia tsy maintsy miaraka amin'ny fahasahiana efa nampiseho modely izahay ny masa efa nampiseho modely izahay ny teniny tsy mety ary nampiseho modely izahay fa misy mpanohitra eto amin'ity firenena ity tsy mpitondra daholo ny eto amin'ny firenena fa misy mpanohitra ary ho anitsiny ny zavatra mitenenina hatramin'izay izahay fa dia hoe ny maro anisa no miaraka mpitondra dia eto tsika dia efa mahita mandritry ny ray fandarana izay natao reny nandritry ny zavatra izay natao rehetrarehetra ahafahantsika mitsapa ahafahantsika mahatsapa sy mitsapa aiza ny rivotra mitsoka ohatra zao rivotra mitsoka izao marobe ny indice marobe ny signe ahafantarana fa ny vahoaka izay hitsakitsahana ny vahoaka mahantra ny vahoaka ososena rehefa mitody damosina dia tadidio izay ninona ataonareo ninona zavatra ataonareo aminy eo tsy ahontsony izany ninona zavatra atao amin'izany dia hery maina fotsiny izany ka amin'izao fotoana zao tonga ny fotoana ahafahana manentana antsika rehetra tsy vitany hoe manentana eo amin'ny fandarana miara-manonja fotsiny ity raharaha ity tsy maintsy arahantsika fihetsika izy ity na vavy izy ity na fiarahana manonja araky ny fiteninay firaisan-kina zay zavatra zay no tianay ampitana aminareo androany tianay ho tsapanareo androany ny fotoana rehetra ny rahantsika teto natsapanay an'izany ary ianareo efa dodina isan'andro efa inona ny atao hoe makaizitsika e ny mpitarika amin'ny miara-manonja ny tompona andraikitra miara-manonja rehetra tsy hitarika anareo any amin'ny lalana tsisy manana fatokisana mahalana fitokina izahay ny mino ary nametraka ny zavatra rehetra tamin'Andriamanitra ninona fanenjena natao taminay ninona ny zavatra niatra taminay zay natoky ary mbola matoky fa misy Andriamanitra tsy toa ao ny Andriamanitra tsy andro ny hafa androtsika ihany ary zao no tsarovy ny vahoaka mahantra ny vahoaka malahelo rehefa atao ohatra zao dia tsy zaka ny setrin'izany ary ny zavatra tsy tokony ho adino ihany koa nisy tantara maro teto amin'ity firenena ity efa be dia be ny zavatra nresahana eny nandritra ny fandarana rehetrarehetra reny fantatrareo reny tsy salasala zay ny zaran'ireny ary fizarana lesony reny fangalana lesony reny fa ny eto moa tsy ny antsika moa dia tsy mba hoe continuité de l'état amin'ny zavatra tsara fa ny zavatra ratsy no ifaninanana ny zavatra ataon'ny mpitondra zavatra ratsy ataon'ny mpitondra no lazaina fa ataon'ny hafa ary le fitenenana foana hoe ianona nanao an'io fa tsy za hoe jamais responsable ailika any amin'ny olona foana ny tsy fandehanany raharaha ailika any amin'ny mitady boky émissaire foana ka izahay eto miara-manonja tsy manaiky intsony hanaovana an'izany hoe ianareo no tompony andraikitra n'izao sy zao ianareo no tompony fanakorokortanana ianareo no tompony ianareo no manelitsao ianareo no tompony zavatra tsy mety ao firenena ianareo mpitondra no mitondra amin'izao fotoana zao tompona andraikitra tanteraka amin'ny tsy fandehanan-draharaha nareo tompona andraikitra tanteraka amin'ny zavatra tsy mety rehetra tompona andraikitra amin'ny fahantrany malagasy ianareo tompona andraikitra tanteraka amin'ny zavatra mety mitranga nareo satria
nanao tsinitsinina n'le vahoaka malagasy, nanao tsinitsinina n'le mpitarika Miara-Manonja, nanao tsinitsinina n'le solombavambahoaka. Zay no zavatra tiana ambara androany, tsy hanao fanadihadiana tony isan'andro satria natokana amin'izay fotoana anaovantsika nyty fandarana manokana ty dia ny fijoroana amin'ny fijoroana. Zay zany no zavatra tadiavintsika rehetra miara-mijoro ary miara-manonja tsika rehetrarehetra fa efa tonga ny fotoana ahafahantsika manao an'izay. Plasy tompovavy mijery zavatra atoriana koa ato ianareo dia mahita ny fionjan'io rano. Tsy any fikambana ny ranomasina sy ny ranomamy amin'ny Betsiboka ianao akory fa aty amin'ny ivo Madagasikara zany eto ny ampovoan-tany Madagasikara. Ty teny aminao aho zany araka ny fiteniko hoe tokony omena daholy, omentsika menakavy satria ho fantatry ny vahoaka fa masy olona resahany ireo vahoaka, ireo mpitarika ireo, mitarika izahay, miteny izahay. Za aloha dia mambahavoatra, deputena ambahavoatra dia miteny aminareo, tsy zakana intsony. Raha manontany ianao any amin'ny tontoerany tony dia milaza ny olona hoe tsisy fanjakana. Inona no ataonay? Inona no hoaninay? Ho anao zanaka ny tany, zanaka Pelezana, manao vaky votaka ny Tananarivo. Ok ianao hiaraka, atsony aty an-tanàna, atsory dadatory ny enitory ny afara, dadanay vory dadafara. Andao hiaraka amoaka an'izany hitahitantsika izany amin'reto mpitondra ireto. Avoy amin'ireo mpitondra ireo fa tsy zao no nataonareo, tsy zao no nampanantenanay anareo, tsy zao no nomaninay ao anareo, fa zavatra hafa no omenay nangatahana ny lazainareo hoentinay hivelomana, ahafahanay mamelo any. Tadidio, fa nanomboka tao 7 sy 4 izy teo amin'ny fitondrana nanao balarora ny resaka milaza anao an'izao, niakatra anay roa taona koa ty tamin'ny taona ty, nilaza ianao, laza le mpitondra fanjakana fa milaza ny hoe ataoko an'izao ianareo, omeko an'izao ianareo, amboariko ohatran'izao ny tanànanao, zay le fitaka zay. Fa ianao fotsiny no misaina. Teneniko aminao zany, raha nanomboka tamin'ny 7 sy 4 anao no ataoko hoe 4 taona, na 3 taona, tao anatin'ny firenao, ataovy 5 taona impiry zay. Antitra farany fotsy volana ry dada satria tsy manazo an'izany tsirony ty tany ty izany. Ka eto anao za tsy milaza ny hoe fa akaiky tanin'andro arivo fa mitenikeo za hoe aleo mba hametraka zavatra ho an'ny tantara, ho an'ny taranaka isika. Fa raha takan'izao baky frehitra tantsika ty eny tena tapotra. Ka zay nilazaiko hoe mbako manana ny temiko zalahy teo aloha ny teny fa za manentana fotsiny aty an-tsaha dia tena tsisy an'izany. Zay zavatra lazainareo tany na varinao trininy na inona tsy misy ato dia mbola abobo resahanareo amin'le radio mampitanareo, ampitainareo aty amin'le reo moa zany misy aty dia reo zany n'le vahoaka fa manontany fa mandalo anao député fa ahonaka izay ty, inona no hoaninay, inona no ampianaranay zanaka, ahoana ny fahasalamanay. Dia valiny tsotra nataoko hoe le sekoly manara-pendrany ka any amin'ny district napetraka fa tsy napetraka tany ambanivohitra taminareo tsisy tafo-bozaka, le sezanao tsy ankizy mipetraka amin'ny tany, le olona mpampianatra tsisy mpanampy, tsisy maître frame. Zao atoaton'le dia nitsangana ndray milazany fa hoe maître frame atsona daholo fa hanao recrutement. Iny efa bala rehefa resaka efa bala roa rehefa mandeha ela be, firy ny recrutena, fantanio azy fa mbola kanto ianao io ane recruté fa contractuel ianao hatramin'izao. Aloha azava ny resaka dia izao ndray recruté dia kanao contractuel, zany hoe zay le fanambakany zay. Fa maninona raha tonga dia napetraka hoe tiany matriculanao fonctionnaire anao manomboka androany, ohatrany nataony président lanim-bahoaka teny anosy-besiny rehetrarehetra hoe ianao avy makatsy makary nareo mpampianatra reto androany ihany nareo dia fonctionnaire. Zay ny zavatra tokony angatahan'le vahoaka. Ka eto le ankizy le olona aza apetraka amin'ny fijaliana intsony, ampiaza fijaliana fa aloha izy mba hiteny miteneny ianareo, ataovy mitatatata le izy, ataovy rendanitra retany, miara-mamonja amoaka an'izay zavatra aleontsika menakavy zany. Sotra mankasitraka ataoko. Antehina hatrany ny akaba ho antsika mpanaraka sy tapaka ny fandarana Miara-Manonja ho antsika vahoaka malagasy manehina ny nosy ny tany Madagasikara na ny any ivelany ihany koa. Amin'ny antsony ny fitenenana hoe ny tany masina ny vohitra manatompo, isan'ny safidiananay ny ty toerana manatantara ity, i toerana izay
ivony Madagasikara noho ny fahatsapana izay adidy-masina iandriketan'ny tena isy iantsoana ao anatin'ny ekipan'ny Miara-Manonja. Fantatsika tsara fa ny mandrafitra ny ekipan'ny Miara-Manonja dia ireo solombavambaoaka ny Madagasikara ary ireo mpisehatra ara-politika. Nosafidiana ilay toerana satria mba tsy hasiany izay hoe solafaka amin'ny tany na andiso fitenenana satria dia raharam-pirenena no resahana. Vahoaka maso mandidy amin'ny taniny no ifampitakavatra. Ahafahantsika mandrefy tsara ihany koa ny datin'ny le 13 izay nomena anareo ny hoe atraiza ny maridrefy ny ampitany izay afatra no omeny Miara-Manonja izay. Betsaka no ny fampiresana atao, betsaka no ny fanentanana atao fa isan'ny azo atao hoe tsindriana manokana eto dia ny hoe nandainga taminareo ve ny Miara-Manonja raha ohatra ka nampita taminareo ny hoe 520 ny kapoaka ny vary ary fahavalo-pirenena ve ny Miara-Manonja raha nitanisa ny ara-pirenena mivoaka tsokosoko any andafindrika any. Manan-korontana ve ny Miara-Manonja raha niresaka nireny fahaseranana isan-karazany noho izay le hoe tsy fahefanana tsy faiza mitantana napetraka izao fitondrana izao. Eto ialana tsiny satria afatra moa le atao izay endrasantsika amin'io le datiny le 13 amin'ny fitsasany io dia ny hoe aoka tsy ahilika isika amin'olon-kafa, aoka tsy ho avilitsika na avaritsika amina zavatra hafa avilivilitsika ny amin'ny toeran-kafa ny hoe fandraisana ndraikitra na hoe anomezantsika tsiny olo-kafa izay le fijaliana na izay le fahoriana mahazo antsika avoaka malagasy izay. Fa samy ho tompona ndraikitra isika, samy ho tompona ndraikitra ny amin'ny hoavin'ny taranaka faramandimby, samy ho tompona ndraikitra ho an'ny hoavin'ny firenena, samy ho tompona ndraikitra ho amin'izay fanovana tiantsika eritreretina iarana amin'ny ekipa Miara-Manonja izay. Ankasitrahana ihany koa isika izay mamaly ny antso satria tsy takatry ny saina eritreretina ny isantsika na avy any an-dafy izany andafindrika any na ny eto toerana ny hoe izahay dia manohana anareo Miara-Manonja. Dia misy moa miteny mihitsy hoe ianareo no oxygène anay ka aoka tsy ho kivy. Tiana marina eto fa tsy kivy ary tsy ho ketraka ny ekipan'ny Miara-Manonja satria ny fahamarinana dia asahina mijoro. Ny fahamarinana tsy anana tsiny ary nonay fa ny fahamarinana dia endrika ilay atao hoe fahambonitsaina izay fahasahina mijoro zay ho an'ny hoavy mamirapiratra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika Madagasikara zay. Ankasitrahana ianao narineno hatramin'ny farany veloma tompoko lahy mankasitrika tompoko vavy. Manamafy ny fiarabana izay efa nentin'ireo namana teo aloha. Eto amin'ity toerana ity izay ahitantsika ny lapry dia ivon'ny Madagasikara. Tsy natao tao foana ny fahatongavana eto, tsy safidy natao fa hoany no hijorona eto, fa fifampizarana ho an'ny lafivalon'ny nosy satria eo afovoany ianao no mahita ny avaratra, eo afovoany ianao no afaka manome ny atsinanana, eo afovoany ianao no afaka manome ny andrefana, ary eo afovoany ianao no afaka mizara ho an'ny atsimo. Ny antony hatongavana eto dia tanjona anankiray, nisy ny firaisana ho antsika rehetrarehetra. Na avy any avaratra ianao, na avy any atsimo ianao, na avy any atsinana ianao, na avy any andrefana, dia eto amin'ity ivon'ny Madagasikara ity no ampitanany ty afatra ty ho antsika vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka. Naiza naiza toerana misy ianao, na eto an-tanindrazana zany na ny ampitan-dranomasina. Fa maninona tokoa no mampita afatra aminareo vahoaka malagasy rehetra ny ekipan'ny Miara-Manonja? Aloalika ny ranombary. Rehefa aloalika ny ranombary dia filazana fanairana zany, filazana fa misy loza mitatao ary raha tsy mitandrina tsika dia loza miatra. Noho izany dia nisafidy an'itony toerana itony ny ekipa Miara-Manonja ampahafantarana antsika fa tonga ny fotoana, satria ny asabotsy 17 ny volana Febroary no safidianana andefasana n'ity fandraisam-peo ity. Tsy natao tao fahatany koa izany fa rehefa ny saina ny fepotona izay nanaovan'ny Miara-Manonja ny fanentanana, nampitana amintsika ny vaovao misy ny tsy nanaovana tompo-trano mihono antsika vahoaka malagasy, dia tsapanay fa eo amin'ny 17 ny volana Febroary io
no teboka iangan'ny hafanampon'ny vahoaka malagasy rehetra. Eo amin'ny 17 ny volana febroary 2024 io no ahafahana mampitovy ny fijery, no ahafahana mampitovy ny ampo mba samy iredareda ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Ko dia ny safidinay ary ny 17 ny volana febroary no fotoana ampitana an'izao fandraisam-peo zao ho anarahany vahoaka malagasy rehetra ny antso ataon'ny ekipan'ny Miara-Manonja hoe mijoroa isika. Aza miraviravitana itsony samia mivonona ho an'ny tanindrazana. Apetrao ny fisalasalana na ny fiahiahina fataona amin'ny fasahinty hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Mahatsiaro manana didy isika ho an'ny mpiray tanindrazana, ho an'ny taranaka faramandimby, satria nandritra ny taona maro araka tantara dia fatatsika fa nisy foana teto amin'ity firenena ity ny tolona izay nataony ity tanindrazana tany amin'ny taona 7,790, 2,790, taty amin'ny 1,790, 2,790, 7,790. Fa mbia izy reny tolo reny amin'izao fotoana izao. Iza ny maty antoka tao anatin'izany tolo zany dia ilay vahoaka izay nijoro ho tongotra miara-mamindra tamin'ireo izay nahazo fahefana, izay nanadino an'ilay vahoaka rehefa vita ny tolo. Tsy azo averina iaina ny vahoaka malagasy tsony izany fanadinoana izany. Tsy tokony hitantaratra amin'ity firenena ity tsony ny mpitondra manadino ny vahoaka, ary tsy tokony hitantaratra eto amin'ity firenena ity koa ny mpitondra manadino ny teny nomena, satria izay mamotika antsika amin'izao fotoana izao. Rehefa miresaka ny mpitondra dia mahitsy fitoraka, fa rehefa mitondra ny mpitondra dia misalobokomana. Hany ka ny fampitana sy ny firesahana dia natao an'ny daolobe, fa ny fitondrana sy ny finanana kosa dia natao an'ny vitsenisa. Tsy azo atao tompotrano mihontsony ianao vahoaka malagasy, ary tsy azo atao tompony mangatakatany, satria masiny ty tanindrazantsika ity, manana ny asiny tany matoa zay mijoro eto amin'ity toerana misy anay ity, manao an'izao fandraisam-peo zao, manana ny tantarany Madagasikara. Tsy azo fahafahany zany, ary iray tsy mivaky ny vahoaka malagasy. Sanatria mivava tsy zahay ato amin'ny Miara-Manonja no ampisarabazana antsika, fa ny mifanohitra amin'izany aza ny atao, ny ampivondrona antsika, ny ampiray antsika ho hery iray tsy mivaky, ka isika ny ametraka ny fanovana eto amin'ny firenena. Izany firaisankina antsika zany dia firaisankina ho an'ny fanovana. Izany firaisankina antsika zany dia firaisankina ho an'ny fanatsarana ny fari-piainana sy ny fomba fanaovana politika, ahafahantsika mametraka ny atao hoe demokrasia. Ka ao anatin'izany demokrasia zany dia ajaina ny fahalalan'ny fanehoan-kevitra, ajaina ny fahalalan'ny isam-batan'olona, ary ajaina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrena. Reto mpitondra reto dia nanamboatra ny lalam-pandrenana izay iainantsika amin'izao fotoana izao io, fa dino ny mampiasa azy ankehitriny, na ininy hitsakitsahana mihitsy aza. Ka isika dia vahoaka tompon'andraikitra, isika dia vahoaka tsy azo atao tsinitsiny, isika dia vahoaka endry, isika dia vahoaka matsapa, fa ilain'ny Madagasikara ny fandrosoana. Ny fiarahantsika no hery ray lehibe ahafahana mametraka an'izany tany tandalana zany. Koa napetraka teboka iangana ny 17 ny volana febroary izay andefasantsika ny horonan-peo ty, fa tsy mionona eo tsika, fa eo tsika no miainga, eo tsika manomboka amin'ny fampiantso, eo tsika manomboka amin'ny fanometanana, eo tsika no mifanohana, eo tsika no mirahina, dia ho to sy ho lavirary ilay tanjona iray iraisantsika rehetra dia ny fahafahana ho an'ny vahoaka malagasy, ny fitovian-jo ho an'ny vahoaka malagasy, ary ny fisian'ny tany tandalana sy demokratika. Manantentsika fa ho azony tsirairay izay manaraka an'izao fandarana zao ny tena hiatongavany, ary isika dia vahoaka endry, vahoaka tsy tia mirotoroto, tsy vahoaka mpandrava, fa vahoaka mpanangana. Ka leo atsangatsika ny fandrosoana ho an'ny Madagasikara,
atsangatsika ny herin'ny fanovana dia izay no onjaray lehibe ho ampitaitsika any ampitondra. Isika no ampafantatra ny mpitondra fa zay mitambatra dia vato, ary isika no ampafantatra ny mpitondra fa isika dia mpanangana fa tsy mpandrava. Makasitraka atsika rehetra izay nanaraka an'izao fandaharana zao, satria dia isika no fanasin'ny tany, ary ny tany malagasy i Madagasikara dia manana ny asiny tanteraka zay tsy azo simbasimbaina. Sora tokola, makasitraka tompofavy.